Zay condition ivelany afaka hovainy, afaka hovain'ny tompo io. Afaka hovain'ny tompo ny condition anao androany amin'ny afiny aran'ofo, zay toerana misy anao, zay fari-piainanao na ampiakary na ampidiny tsy fantatra zany. Fa ny planiny tsy miova zany hoe ninona hovainy na tsy hovainy amin'ny fiainanao dia inona ny tanjony? Anaparitaka ny fanjakan'ny lanitra io any amin'izay mbola tokony handray azy ka tsy mbola nandray. Zay tsy miova, zay na inona miova amin'ny fiainanao, inona tsy miova. Ka raha hiady hevitra ianao zany hovain'ny tompo ilay condition iray, fa ianao tsy hifantoka amin'ilay planiny, tsy ahafa-po anao zany ilay manaraka io. Efa nisaotra tompo efa novainy ity fa ilay raha mba afaka P0 iray ilay na raha mba afaka atao malaladalaka kokoa ilay salon anay, tsy fa raha trano mba misy salon malaladalaka kokoa no ty. Efa tsara aloha ty, sarotra be ny andainga hoe efa mba tsy variana any amin'iny ianao. Na tsarain'ny tompo ariny dia raha mbola iny ny fatoanao tsy mahafa-po anao 2 volana 3 volana herintaona iny. Eo indray ianao hafa indray zao. Tsy mety tsony indray ty fa amin'ny fotoana ianao hifantoka amin'ilay tsy miova dia ny planin'Andriamanitra dia hainao manaiky ny zavatra rehetrarehetra. Mahay manaiky an'io ianao satria fantatra hoe tsy io ny important fa maninona? Inona ny important dia ilay atateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay vavaka nataon'i Jesosy, atahony ny sitraponao. Ka inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Io ilay vokely natomboka atao anatinao io maninona? Tia ny ivelatra dia atonga io hazo lehibe dia isy alokaloka eo ambanin'io. Fa inona mahatonga ilay sarotra amintsika nanay mbola ilay resaka teo mbola mifantoka amintsika foana ilay resaka. Mbola mihodina eo amin'inona mahazo anahy dia inona tsy mahazo anahy. Fa amin'ny fotoantsika miala amin'io, misy tantara amin'ny Asan'ny Apôstôly 4. Vakiantsika Asan'ny Apôstôly 4 nge. Fa amin'ny fotoana miala amin'ny tenantsika ny masontsika dia miova ny fomba fijerentsika. Asan'ny Apôstôly 4:4-20 4:24 vakiako fa rehefa nandray izany izy ireo dia niarana nandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo, ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no tambataba ny jentilisa ary misaina anohan'ny foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanjaka niangona hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiny. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tany ity Herôda sy Pontio Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'ny Israely hanohitra ny mpanomponao masina. Dia Jesosy izay nombona, Jesosy izay nosoranao mba hanao izay notendren'ny tananao amatsainao raha teo atao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, omban'ny anjiranao ny tananao ahasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Inona ny zavatra misy eto? Hiaran'ny pression ohatran'ilay resantsika teo ny mpianatra rehefa nanomboka nitory zareo amin'ny fiandohan'ny Asan'ny Apôstôly, ry Petera sy ry Jona sy ny fiangonana izay niaraka taminy teo. Dia nanomboka ny anjehana, nanomboka ny gadraina efa vakianao ny eo ambony andininy vakiantsika teo dia ny eo ambony eo nahazo pression zareo hoe aza mitory amin'izany anarana izany tsony nareo. Fa namaly Petera tsy mety tsony. Tsara aonareo izy marina izy hanaiky anareo sa hanaiky an'Andriamanitra. Dia hivavaka izy avy eo fa ilay vavaka nataony magaga. Tsy nivavaka izy hoe mba hatsaharo io pression io Tompo fa mafy be. Hitanao, niteneny tsara, hitanao zavatra ataony zareo, niteneny tao anatin'ilay vavaka. Hitanao ny fandrahorana ataony, hitanao ny fikapoka mahazo anay sy ny fahoriana rehetrarehetra. Fa tsy nitohizany hoe mba hisory izany. Fa inona ny vavaka nitohizany anazy? Omeo anay ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana ozy izy. Azony natao nge nitohy hoe hitanao izany ny tany sainy ilay fahoriana teo ambony dia hoe mba hisory ary ireo fa ireo tena mafy be aminay izao. Ohatra izay mba afaka manompo tsara ka lalàna, mitory eo an-kianja foana dia mizara amin'ny olona rehetrarehetra tsy matahotra rehefa mivory. Ny fiangonana voalohany nge miafina rehefa mivavaka ohatr'izao hoe hidiana daholo ny trano. Misy mandondona dia antaniana izy izao aloha izay vao ovaina ny trano. Raha vao hoe miaramila na tsy fantatra dia mody atao ohatra ny tsy fotoam-bavaka ilay fotoana fa mody mipetrapetraka tsara daholo. Fa raha hoe ankohonana ilay izy dia sokafana mandroso fa andao niary hideritsika. Fa raha olon-kafa dia mody milamina daholo dia ohatra ny endry hoe ohatra ny fivorim-pianakaviana. Izany ny ainan'ny fiangonana taloha.
fa zareo tsy nivavaka eo mba hisory zany fitsarana zany fa ina nivavaka nataony omeo anainy mba hitory ny tenao amin'ny fahasahiana be ozy izy zany raha zany tsy maintsy isy tsy manino zany fa zay hitory ampio fotsiny zay mba hahafahanay mitory zay pression tsy maintsy isy eo tsy manino zany inona no mahatonga an'izany ozy tsika tena miala amin'le tenany le masony sy ny attention rehetrarehetra tsy problème tsony za zay mahazo anazy sy tsy mahazo anahy fa zao inona ny planinao hizarana ny filazantsara oke ary inona zay ampanaoviny olona anazy zay pression ataon'ny olona amiko rehetrarehetra eo na fanenjehana amin'ny vantana io na akolaka io na fandrahonana ohatr'izao io na fananianiana hoe bevavaka be sisa ninina tsy manino zany fa inona ny planinao hizarany filazantsara tsika ndao ary dia izay nivavaka nataon'ilay mpianatra hoe tsy nivavaka izy hoe roay ihany reo romany reo fa reo mampanana eo reo ay reo fariseo reo fa reo mbola miseho mahay lalàna sisisa eo dia fa izay te hitory ny filazantsara ozy izy dia ampio zay ary hitory amin'ny fahasahiana izay nivavaka nataony za tsy miteny anao androany hoe tsy afaka atao zany mivavaka mba rehefa misy ny problème dia mba miresaka mitombo hoe tena mafy ty ry tombo fa mba ampio amin'ity ray ty fa raha iny problème iny foana ny atom-bavaka anao dia ovahana riny dia ahoana rehefa mitoy indray manaraka misy indray ao arinan'iny dia iny ihany indray ny atom-bavaka ao dia izay foana ny atom-bavaka ao izay foana ny fiarahanao amin'ny tompo hoe misy mahazo anao dia ampio amin'ity lasa tsika ny planintsika no tanteraka raha natanteraka moa ny tompo fa ny tompo koa tsy voatery natanteraka l' izy mety mamaly izy mety tsy mamaly fa adino ilay planin'Andriamanitra dia hizarana sy hanaparitana ny filazantsara verina amin'ilay teny teo ny zavatra isy amintsika tsy ho tapitra izany na mahavariana io na mahafinaritra na mahory na mahasore tsy ho tapitra izany ny olona manafotoana andalo eo amin'ny fiainantsika tsy ho lany izany ianao mieritrehitra hoe lasa indray dia faly be ianao fa tsy misy an'le lasa indray dia folo ianao mahintoyany ianao mieritrehitra voavany anankiray dia fa voavahy iny fa tsy ho tapitra izany fa rehefa tsy fatohan'ny sainao zany fa ny planin'Andriamanitra iny tsy miovy iny manana hery ianao hiatrihana ny rehetrarehetra eo ireo mpianatra eo ngara nanao ny vavaka io dia nitafiana hery eo ambany hoe misy hoe niovitrovotra ny trano izy izy rehefa vita ilay vavaka izy no ny amin'ny asan'ny fanamasina zany hoe ilay décision anao fotsiny angeny ilainy fa rehefa décidenao dia tafiana ny hery izay ilainao ianao mba hizarana an'ilay izy zay koa matsy mbola olana anankiray ohatra hoteneny bebetrohany zareo dia mifotra fa mamaly indray mandeha ilay atoriako dia ohatrany tonga dia aza mieritreritra za fa misy teny hoe aza mieritreritra izay hotenenareo so avalinareo izy amin'ny fotoana ilana zany dia homenanareo zany raha vao manao étude be na dia inona ary atomboka amin'inona ilay izy genesis sa atomboka apetrako ve izy sa vita eo am-pitsanganana ilay resaka sa aza mieritreritra be an'izany fa ilay fonao fotsiny voalohany dia parala izy hoe za te hizarany roany matsiaro an'ny atao hoe devoir moa zany devoir amin'ny formation rehefa saina mitory filazantsara amin'olona tsy fantatra eny andarana sisa dia misy taona vao hiala ohatrany dia efa manao étude be raha vao olona ohatra izao jerijerena mipoziny aloha na le masisika endrika be reny arabaina fotsiny aloha raha vao le hita le misokatra tao dia be resaka be aho zany ndao ary mbola misafidy satria mbola manao kajy ohatr'izany tsika fa ovantsinanao izay ilainao rehefa tapa-kevitra rehefa manaiky ampiasaina ianao mety misy olona irahana iresaka amin'ireny masika endrika be mihitsy amintsika ireo na tsy hanao amenina ary ianao mety misy efa homan'ny tompo fa mety mbola tsy izao ilay izy fa gaga ianao rehefa vita le satria manino tsy ianao fa ny tompo miasa amin'ny alalanao azonao hoe zany raha ianao le izy dia tsy havita mandrakizay raha za le izy dia tsy havita hijoro eto mandrakizay misy taona miresaka zany tany fiangonana eto aloha raha ao anatin'ny taona hoe mijoro vavolombelona mijoro ety zany raha misy indroa angama efa be da be zany fa za vao miakatra ety dia tsy emboka be sady mangovotra feoko le micro mangovotra satria za matahotra mason'olona sisy fa ty eto tena araka ny teny tsy za fa ny fahasoavana miasa to anaty tsy nieritreritra za mihitsy hoe tafijoro hoe mizara amin'olona ohatr'izao mizara amin'olona ny anaty selula sisisa any fa za nisan'ny manana le toetra fermi sisisa reny tsy dia mifandray amin'olona
fa ohatr'izao rehefa hoe nanaiko fotsiny aho ampiasain'ny tompo dia tsy nieritreritra ohatr'izao fa hoentiny dia ohatr'izay koa ianao androany aza mifantoka hoe za androany mbola tia ny kapasiteako izao ny compétenceako sy ny sisa aza mifantoka amin'izany fa tolory fotsiny hoe za ry Petera nge mpanjony hoe ry Paoly nge olona mpanefa iraka ny fariseo mahay lalàna dia mandeha manenjika fiangonana sy ny sisa ny nataony fa lasa olona manana toe-po mizara ny filazantsara izy tateo reny ry Petera lasa samy toriteny nefa olona mpanjona aiza ho aiza ny fifandraisan'izany raha atao zany le resaka entretien teo hoe ny CV-anao ny naranao rehetrarehetra sy ny compétence anao comptable sy ny sisa dia ozy ianao hoe za dia anao dokotera le postulenao dia na le hoe olona mampanao entretien raha ve tsy anontany tena amin'izany fa tsy ohatra ny amin'ny zavatra maha-olombelona tsy ianao le izy tsy izay compétence anao le izy fa raha mifantoka amin'ny tenanao ianao dia ozy ianao tsy tafy ty aninona ndafa dossier amin'ny dokotera reto ny compétence tonga dia tsy mandeha ianao tonga ianao dia tsy anitranao an'le entretien satria tonga dia efa ozy ianao hoe tsy mifanaraka mihitsy izany dia ohatr'izay koa raha vao mijery antsika sika amin'ny resaka filazantsara tonga dia ozy sika hoe tsy mahavita amin'ny teny amin'olona tsy fantatra izany za tsy mahavita mijoro jerijeren'ny olona be da be mason'olona firy izany eny mety tsy joro ety foana izy fa nataoko hoe mizara amin'olona sady tsy mahay miresaka Jesosy mihitsy za tsy mahasamy mijoro vavolombelona mihitsy raha vao ianao jerenao raha vao CV-anao fa le napetraka Andriamanitra ao anatinao jereny le vo napetrany iny le voaray anao iny ihany zay le jaonina teo hoe zay heninay sy renay sy hitanay iny jerena nanahoany an'le voaray anao tamin'ny voalohany tamin'ny ianao vao nandray ny famonjena hoe lasa zanak'Andriamanitra raha ndray kely nohatry ny zanak'adalitsika dia le izy vao nampidiana iny dia nanaovana fety iny no tantarainy tsisy resaka foronina fa za vao tonga tao dia za nieritreritra hoe ataony an'izao akay vao tonga tao dia fiininy dia zay fotsiny zarainy tsy nasaina tsy mamorina izy raha mizarana iny fa tonga dia zay zavatra niainany tao dia ohatr'izay koa nanahoana ianao tamin'ny vao ianao mivavaka dia tena naheny hoe enony tompo izany vavako izany teo ohatra mivavaka fotsiny fa ohatra ny devoir be mavezana ve zany alohan'ny atory ve dia tsy hivavaka ivoa maraina ve dia tsy hivavaka natao fotsiny le izy taloha lahady ve dia tsy andeha fa zao misy zavatra any anaty koa manosika anaty tsy tafandriamanitra tena za mino hoe misy mihaino rehefa mivavaka na 10 minitra io na adiny ray tsy zany problema fa za mino amin'ny foko ny vavako mino fa misy mihaino io na fifonana ataoko eo na fisaorana na mety vavaka tsisy fifonana mihitsy ndraindray mahalavariana anatin'ny protocole iny tsika raha mivavaka dia atomboka amin'izao fa rehefa nandray tsy maninona na mety androany ianao tonga dia fisaorana be da be aloha zay zany fa mino ianao misy mihaino dia iny fahatsapahanao iny fotsiny zarainao amin'ny olona za akory se taloha ohatra ny seany ohatra tsy hitako izay mba amin'ny amin'ny fivavahana fa manao fa rehefa nahita an' Jesosy rehefa tena voarayako le izy zaho tena misy fifaliana zao tsy androko indray andehanana any am-piangonana ny arahana midera amin'ny ankohonana zao tsy androko izay atonga ny fotoana fahako mitokana mivavaka ohatr'izay le izy tsy asaina mamorony tsika fa izay zavatra voaray antsika dia amin'nytinako anazy sy amaranako anazy za dia miverina amin'ny teny teo aza variana amin'ny tonga dia le hetsika aloha maheno an'izany dia ahoana dia andondona varavaran'iza zany zao sa ahoana aza tonga dia maika amin'ny hetsika fa ny anatin'ny fonao aloha rehefa ao amin'ny tompo itsy zahatra amin'izay mbola tsana mety hoe tsisy mihitsy tonga dia tsora amin'ny tompo mety hoe tsisy an'izany mihitsy tany anatiko any hoe te hizara nefa raha ny tena marina raha tena nandray ny fitiavana ianao tokony misy any any satria izy ny tena Andriamanitra ny Korinthiana ny fitiavan'i Kristy no manery anay zany hoe ny olona nandray ny fitiavan'i Kristy tsy tafandriamanitra hoe tsy hanao ninina izany raha tena fitiavan'i Kristy marina ny voarainy fa raha tsy hoe fitiavana hafa tsy fantatra sady hoe fitiavana le pastera mahafinaritra be ao mety tsisy manery anao izara fa ianao le pastera dia oke na ianao le mpitarika manokana iny raha fitiavana n'iny dia tsy hanosika anao izany fa raha tena fitiavan'i Kristy ny voarainao tsy ohatrany ataoko hoe tsy normal raha hoe tsy mizara ianao averiko indray tsy midika hoe hitory teny sy hijoro vavolombelona ety aloha foana isaka misy fizarana tsy maintsy maky ety foana fa ohatrany hoe tsy nandray fitiavan'i Kristy zany tsy voatery ety le resaka fa any amin'izay misy anao rehetrarehetra raha tena fitiavan'i Kristy ny voarainao tokony manosika anao iny te hizara mahita an'le olona manodidina anao ianao dia le fitiavan'i Kristy miteny anao reo olona ireo ko tiako misy amin'ireo tiako vonjena tahaka ny namonjeko anao dia anao miara-miasa aminazy ho kiarin-dao ary izay ho tenenina tsy haiko fa tarioto fotsiny aho fa izao te hizara
ny anaton'ny fo aloha fa aza mieritreritra be ohatry ny ahoana zany le atao tsika olombelona maika be amin'ilay zavatra ivelany tonga zany dia andray aniza iza zany vao tonga ampiasana raha-pitsy to dia atonky anina dia hipetraka izay dia tsy ratsy zany fa ataovy marina leo anatin'ny fonao voalohany efa tena nandray ianao dia faharoa hoe tena hiara-iasa anatanteraka ny planin'Andriamanitra fa tsy hizara expérience na hizara zavatra izay voarainao sy heninao tamin'ny tompo ihany zarainao izy voarainao fa atao anatin'izay raha nisy voarainao dia ndaontsika hisaotra ny tompo amin'ny vavaka ary dia raha misy tsy haiko izay vavaka tianao atao ihany koa hoe tia hanamafy ny fanoloran-tenanao ianao na mety ampitombo an'izay mety hoe tsy vita hatramin'izay androany ianao te hiteny amin'ny tompo hoe za te hanonitra an'izay fotoana laniko tamin'ny varim-barianana fa varim-barianana tamin'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra tany androany mety zany atao vavaka zany androany lesao amin'ny tompo ndaontsika hitsangana eo am-pitsanganantsika ny resaka amin'ny tompo androany hoe manahoana ny décision-nao manoloana an'izany afatra izany fa mampatsiahanao ny tompo androany hoe ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapony dia hatateraka n'ilay hoe vonina tomboka atao anatinao mba hatonga n'iny hazo lehibe le masirasira kely na tomboka atao anatinao mba hakasika vongana rehetrarehetra le ten'Andriamanitra natao tao anatinao mba tsy ho voafatotry ny zavatra ivelany fa hiparitaka foana ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zasy ianao tsy amin'ny alalan'ny olona ray sy roa fotsiny ao anivon'ny fiangonana fa raha vao anatin'ny fiangonana ianao dia efa miara-miasa amin'ny tompo manaparitaka n'io ten'Andriamanitra io androany tena aza mijery tsony en'izay mety zavatra itsy ho any amin'izay planin'Andriamanitra izay ny fijerinao raha mety variana tany amin'ny zavatra mahazo amin'ny ivelany sisa fa reny araka ny tentsika teo reny isy foana reny tsy ho tapitra zany ny zavatra mety mamely ny zavatra mety mahafinaritra ny ivelany ny zavatra mety mamatotra ihany koa ny pression isan-karazany tsy ho tapitra zany zavatra mahavariana sy mampimehety amin'izao tontolo izao tsy ho tapitra zany androany averenao amin'ny planin'Andriamanitra indray no masonao inona ny sitrapon'Andriamanitra dia aiza ho aiza ao anatin'izany mandeha araka izany ve za raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto